Salama daholo antaondraira sika mitindra mitoroktia anaraka anireto tsara ho fantatra ireto. Andriamandry tsara ambom-pionana ny vehivavy ao amin'ny faritra Sofia izay nanao foarabe any vehivavy Afrikanina tany Mandritsara tany. Any Antsohihy indray nilaza Hyacinthe Todomanana izay député voafidy tao Antsohihy fa tsy député moerawera ny tenany. Gasikara Fiansoa nanolotra fanampiana ho an'ireo tily izay niharany lozan'ny famoivoizana tao amin'ny boriboritany fahatelo. Any Ambilobe anaovana hetsika fialamboly eny amoron-dreniranon'ny Mahavavy. Fandalovany filoham-pirenena tany Angola natomboky ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fitsidihana ny Memorial Antonio Agostinho Neto Quilamba tao Angola ny fandaharam-potoanany tamin'ny andron'ny Alakamisy Ray Aogositra ao anatin'ny ivon'ny fitsidihana ara-panjakana tany Angola izany nataony izay. Ary ny amaranantsika azy lalao olimpika any Paris miavaka Léon Marchand izay mpanjaka vaovao ho an'ny taranja Lomano. Ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tao tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. No tanterahana tao anatin'ny 3 andro nanomboka ny andron'ny Ray Aogositra ny tsenam-paritry ny Sofia izay tanterahana ao Mandritsara. Hiompana tanteraka amin'ny fampisehoana vokatra isaky ny faritra na komina misy azy avy sy ny fanehoana ny mahazava-dehibe ny vehivavy Afrikanina. Samy nampiseho ny mahazava-dehibe ity foara ity izay nandray anjara fitenenana tamin'ny fanokafana. Firaisan-kinina no mampandroso isika ato amin'ny faritra Sofia ihany no manana an'izany vehivavy Afrikanina ka zava-dehibe ny fampivondronana ireo fikambanana ato Sofia hoy ny ampahany lahateny izay nataon'izy ireo. Natao izao hetsika izao mba hanehoana ny firaisan-kina ny vehivavy rehetra ato amin'ny faritra Sofia. Tsy atao zara mandalo ihany ny fankalazana andron'ny vehivavy Afrikanina hoy ny minisitra teo aloha Ramatoa Raingosoa Louise Odette. Fampiratiana vokatra isaky ny trano heva avy amin'ireo distrika ao amin'ny faritra Sofia no tazana teny an-toerana. Tanterahana any Bealanina kosa ny foarabe tsenabe miparitry ny Sofia amin'ny taona 2024 raha toa ka any Befandrina no mandray an'izany amin'ny taona 2024. Solotena mpanjakana maro no tonga nanolotrana ity foarabe ity tao Mandritsara izay nahitana solombavam-bahoaka avy ao Befandrina avaratra, solombavam-bahoaka avy ao Mandritsara izay roa amin'ny rahalahy, ben'ny tanàna ao amin'ny distrikan'ny Mandritsara amin'ny ireo solotena isam-paritra ary ireo délégation sy ireo iraka manokana avy any Antananarivo. Any Antsohihy indray taorina nambarana HCC ny maha-solombavam-bahoaka ny Madagasikara azy dia ny vahiny tao amin'ny radio tsy miankina iray tao Antsohihy ny député vaovao Hyacinthe Befeny Todomanana ny aliny alarobia 1 Jolay izay nifoha ny Ray Aogositra tamin'ny 7 alina ny fotoana nomena kanefa adiny ray tany aoriana vao nanomboka ny resadresaka izay nataon'izy ireo. Ialana tsiny ny amin'ny fahatarana noho ny délestage hoy ny député Hyacinthe Befeny Todomanana ary nitohizany hoe tanàna manana ny hasiny ny tanànan'ny Antsohihy ka tsy maintsy hisy ny fomba fiasa vaovao mba hisiny fampandrosoana vaovao. Raha nanontaniana mahakasika ny vahaolana ho an'ny délestage izay fatapatapahan-jiro ny député dia nazava sy nahitsy ny teny izay nataony. Izao tsy mba député moerawera, izao tsy hanao fampanantenana pokaty. Isaky ny fanena amin'olona aho dia io resaka jirama io no resahan'olona. Eto aho dia mampahery ny vahoaka ny Antsohihy sy ny mpandraha raha satria betsaka ny raha sy ny fihariana potika noho ny fahatapahan-jiro hoy ny fanazavany député Hyacinthe Todomanana hatrany. Maro ny mety ho kivy fa izaho tsy handainga aminareo fa io resaka fahatapahan-jiro io tsy ho voavaha ao anatin'ny fotoana fohy izany. Olana manerana ny nosy io fahatapahan-jiro io sady efa lasa olana ara-drafitra ka tsy ho voavaha haingana izany raha resaka délestage izany. Tsy député moerawera ny tenako ka hiteniteny foana
hampanantena pokaty anareo hoy ny fanazavany député Saint-Todo Manana hatrany raha nitafa tamin'ireo izay mpanao gazety tamin'izay radio tsy miankana izay. Nandritra ny 5 taona izay ny haratsy hatrany ny mahakasika ny jirama izay 300 miliara ariary ny fanampinana natao taorian'ny covid-19 mahatratra 500 miliara ariary araky ny fanazavan'ny tale jeneraly jirama ihany koa nitrosa tsy voalohan'ny jirama amin'ireo orinasa mpamokatra herinaratra izay reraka tanteraka ka tsy afa manoatra intsony. Ny fomba fijery ny taleny jirama vaovao dia mitovy fomba fijery tamin'ny fotoana ny tantananay io jirama io kanefa noho ny antony samihafa dia tsy nitohizana ny paikady napetrakay tsy virenako eto intsony ny mahakasika aniny hoy hatrany député Hyacinthe Befenytody Manana izay nanamafy fa ny jirama tsy mahaloatrosa ny fanjakana tsy manambola sady voatery manao vente à perte ny herinaratra ho an'ny 200 ny mpanjifa izay misitraka tarifa ara-tsosialy. Tsy hivana fa mpanolo-tsaina manokana ny filoha Rajaondranomampianina sady tompona andraikitra ambony teo anivon'ny jirama ny député Hyacinthe Befenytody Manana taloha ny taona 2024 izay noesorina teo amin'ny toerana io rehefa niverina teo amin'ny fitondrana io ny filoha Andry Rajoelina. Anisan'ny solombavam-bahoaka mahafantatra ny olana misy eo anivon'ny jirama ny tenany maro ny faly tamin'ny fanazavana ara-teknika mangarahara nataon'ny député Hyacinthe Befenytody Manana nandritra n'izay resadresaka izay. Tamin'ny andron'ny alakamisy 2 aogositra nilaza ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny ditsikany Antsohy fa niara-ny vory tamin'ny jirama Antsohy ny tenany ka mitady vahaolana vonjomaika hanafoanana amin'ny ampahan'ny délestage izay misy ao Antsohy miantso ny tsirairay mba ho toy ny hatrany ity député izay voafidy tao Antsohy ity. Izay sy izay moa ny mahakasika ny fanazavany ity député izay voafidy tao Antsohy ity ny olana misy eo amin'ny jirama sy ny délestage manerana ny nosy. Solombavam-bahoaka Gasika Rafenisoa indray nanolotra fanampinana ho an'ireo tily izay niharany loza mifamoivoizana tao amin'ny boribory-tany fahatelo Andriamatoa Gasika Rafenisoa mivady tamin'ity herinandro ity. Tily izay andalana hamonjy ny lasy jobily fahazato taona izay nitanterahana tamin'ity herinandro ity ireo niharandoza ireo. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny tily ihany koa moa député Gasika Rafenisoa ka izay no isan'ny tena nanosika azy hitsidika sy nitondra izay voatsiramy ny tanany tamin'ireto niharam-boina ireto. Any Ambilobe indray efa vita lamina ary antenaina fa hisarika olona maro ity fialamboly eny amorony renirano mahavavy ity. Na dia izany azy nefa dia maro ny olona manahy ny mety sy ny loza satria anisan'ny rano manana ny hasiny sy heverina fa masika ity renirano mahavavy ity. Mahakasika ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Angola natomboky ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fitsidihana Memorial Antonio Agostino Neto Quilamba tao Angola ny fandaharam-potoanany tamin'ny andro ny alakamisy 2 aogositra ao anatin'ny ivon'ny fitsidihana ara-panjakana ao Angola mo izay nataon'izay. Taorian'ny fitsidihana an'izay memorial izay mo izay tao Luanda Angola dia nitodoha ny hazo ny lampam-panjakana angolaise impression nationale izy nihaona tamin'ny filohan'ny Republika Angola João Manuel Conclave Lourenço nisy ny fanaovan-tsonia ho mariky ny fiarah-miasa tao anatin'izany fihaonana tamin'ny filoham-pirenena Angola izany. Noho ny aveo dia nizotra tao amin'ny lapan'ny teny miaram-pirenena ny filoha Andry Rajoelina ary nandray fitenenana teo anoloan'ny olom-boafidy tany an-toerana. Nandritra ny lahateny izay nataony tamin'ny androm-panjakana dia notsindriany manokana ny mahazava-dehibe ny fisokafana amin'ny firenena samy kontinanta afrikanina na ny coopération sud-sud. Ary ny maranantsika azy dia ny lalao olimpika any Paris raha misy ny anarana malaza indrindra amin'ny lalao olimpika anisan'ny iray amin'izany any Léon Marchand izay atleta frantsay 22 taona taranja lomano efa 3 sahady ny medaly volamena azon'ny Léon Marchand ary mbola mitohy izany hatramin'izao. Na izy Michel Phelps izay nahazo medaly 13 dia tsy nahafina ny fihetseham-pony mivantana tao amin'ny televiziona amerikanina NBC ny dera manokana an'i Léon Marchand nandritra ny lomano faharoa izay 200 metatra nandraisany anjara tamin'ny alarobia 1 Jolay 2024 lasa teo. Tsy mampino ho ity atleta amerikanina efa misotro ronono ity izay kintana taranja lomano ity ny dera an'i Léon Marchand. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika
ary tsarovatra trany miabony amin'sainina antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'sisy tao matavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.